raha ny vaovao voaray tamin'ity androndroany ity dia isy ny fiaonana tampony eo amin'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny filoham-pirenena amperinasy eto Madagasikara zany izay ho tanterahana any amin'ny vony CCI Ivato no anaovana izany fiaonana izany. Eo na mandritra ny 2 andro Andriamatoa Didier Ratsiraka, Andriamatoa Marc Ravalomanana, Andriamatoa Andrajoelina ary Andriamatoa Erajonary Mampianina eo ambany fiahiny ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM no anatanterahana izany fiaonana izany. Raha ny fantatra dia tokony hivoaka ao anatin'ireo fiaonana ao anatin'ny 2 andro ireo ny dinika zany, ary ho fantatra ihany koa ny Prime Ministre ny marimaritra iraisana endriky ny fiaraha-mitantana vaovao no tia napetraka ao anatin'izany. Io fiaraha-mitantana vaovao io moa zany no anomana sy karakara ny fifidianana eto Madagasikara amin'ny fifidianana manaraka eo. Nitarika fanokevitra maro samihafa tokoa ny didina voaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ny dinika ho an'ny fanavotam-pirenena dia nitondra ny fomba fijeriny tamin'ny alalan'ny filohany zany Andriamatoa Maharavy Ratolojanahary. Tenany dia nanambarira fa dia ny miaramila ny tokony hanerin'ny mpanao politika mba hisian'ny filaminana eto Madagasikara sy ny fitoniana politika. Tsy vahaolana ny fampiarana ny anjiny fa 450 amin'ny lalam-panorenana amin'ny fanendrena Prime-Ministra iraisana hoy Maharavy Ratolojanahary ampitarika ny dinika ho fanavotam-pirenena na DFP. Ho anty mpanao politika ity dia tsisy afa-tsy ny fifanarana politika ihany no ahafahana mamany disadisa politika misy eto amin'ny firenena. Tsy viable ny décision de justice navoaka ny ACC. Marina fa tonga tany amin'ny ACC ny député nangataka hoe ataovy déchéance dia namoaka didy izy. Fa décision navoaka ny ACC dia feno contradiction tanteraka. Sady mireconnaître izy fa recevable les requêtes, reconnaître izy fa compétent, miconstater izy fa tsy natsangana ara-potoana tokoa le haute cour de justice. Dikan'izany zany feno tanteraka le fahazoana nataon'le filoham-pirenena. Mamoaka ny ACC ry farany amin'ny article 14 hoe manao vakory politika ireo mba tsy ampiarana ny didina ity. Zany kely lazay ny ACC. Kanefa na izany aza ny zava-misy hitany ACC tsy nibangany mihitsy ny fahefan'ny président république, tsy nasiany déchéance président république ary mbola fahefan'ny président république eny ny andrenan'le Prime Ministre. Dia lazany efa ataovy ny article 54. Io article 54 io nefa nafa objet-na polémique hatramin'ny 2014 noho l'interprétation nataon'ny ACC hoe zay parti na groupe de parti légalement constitué tamin'ny dépôt-na candidature sy tamin'ny voka-pifidianana no afaka miprésenter ny Premier Ministre. Efa tsy mirespecte ny ohatrany dia mbola zany ihany ny averina ny ACC am'izao. Dikana zany hokorotana foana ny fampiarana ny didiny ACC io. Kana izany efa ny ACC mbola nanome porte de sortie hoe manaovanareo corps politique dia am'izay tsy mianta ty. Dikana zany le lazainy hoe tsy azo ivalozana didiny ACC. Io no voie de recours misokatra ho an'ny mpitsika mpitolona rehetrarehetra. Andao iroso amin'ny corps politique ny mpitolona. Misaotra ny FFKM miroso amin'io fikarakarann'io corps politique io. Ary zay mbola mampiova ny appel solennel amin'ny maramila. Aiza ianareo maramila i-encadré hanao médiation io corps politique io mba hanakery io mba ho tanteraka io mba tsy andegnandegnany mpanao politique indray rehefa avy eo. Fa ny SVM dia mbola mitady hirika foana na dia te ohatra na dia efa constaté na raha fa tsy nataony le zavatra rehetrarehetra. Mbola mitady hirika foana. Inona izy ity hanendrenan'le Premier Ministre mbola ty majorité amin'le gouvernement. Mbola tady azakazaka foana mitamitaka vahoaka hoe zany didiny ACC. Ny ACC nefa milaza zao hoe manaova corps politique dia tsy miantso ty. Miantso ny force politique rehetrarehetra, miantso anareo député telo fitopolo, avorio ny parti prenante rehetrarehetra. Dia miantso ny maramila isécuriser an'izay fanatanterana an'izay corps politique izay. Fa mandeha foana ny kilangelenge mpitondra fanjakana indrindrandrindra izy manana vola betsaka. Miantso ihany koa ny fandraisana andraikitry ny miaramila anery ny mpanao politika hita fifanarana politika ity ampitarika ny DFP ity. Nisongadiny ireo nandritry ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety izay nitontosaina androany teny amin'ny hôtel de Tana Antaninarenina.